fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romana 10:5. Izany teny izany dia manambara amintsika fa hahita ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana na dia somary miaina amin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapony azy tsika, izany hoe ao anatin'ny fiainam-pahotana, dia efa misy drafitra omen'Andriamanitra aisy anao ahazahoantsika mitodika eo aminy. Dia izao izany, fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe efa nomanin'Andriamanitra izany ilay zanany mba ho takalonao rehefa mitodika eo aminy ianao, hosorona noho ny fahadisoanao. Misy olona mieritreritra manao hoe nahoana noho izany? Ny valiny dia tsotra ihany. Izay ihany satria tsy misy na dia iray ara olombelona afaka niaritra izay nierentan'i Kristy teto an-tany. Aman'Andriamanitra nidina tetỳ ambonin'ny tany tafin'ny olombelona azy, dia nandao ny seza fiandrianana izy, niala teo amin'ny fanatrehan'ny rainy izy, ary koa nandao ny fiarovan'ny anjely tany an-danitra izy. Samy manana nofo amandray isika, marefo, kanefa noraisiny izany. Ary dia izao ny fanambarana mikasika izany, satria manana nofo amandray ny zaza dia mba naka izany koa izy, handringanany amin'ny fahafatesany, ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana dia ny devoly. Tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny masoandro ahazahoana famonjena afa-tsy ny anarany irery ihany. Izao ny fanambarany, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ry havana, iray ihany ny mpanavotra, tokana ihany izy, dia Jesosy izany. Andeha hivavaka isika, ampitoetra izany ao am-ponao, ka hatonga anao ihany koa hisafidy azy eo amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Ray masino, tantano izahay mba handeha araka ny sitraponao. Vino izahay mba handeha araka ny lalanao. Ny famonjena natolotrao tamin'ny alalan'ny zanakao dia aoka ho ekenay izany. Ka ny sorona izay nataony dia tsy ho ataonay ambanin-javatra, fa ataonay zava-dehibe, ka ho ekenay ho tompon'ny fiainanay izy ao amin'ny androm-piainanay manontolo. Ombahanay mandritsy ity andro ity sy amin'ny fiainako avinay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.